Mbola ampitomona lalandava amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ataovy eo ambany masontsika ny filazantsara araka ny marika toko 12 izay voalahatra ao anatin'ny pericupetsika FJKM ho amin'ity anio ity. Marika toko 12 andininy faha 4:30 no akatsika ny fampianarana, fampahirezana, fanorondalana ho an'ny mino ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Andetsika iombona amin'ny famakina indray ny andininy 4:30. Andininy 4:30 vakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary raha hitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendreny izy dia hoy izy taminy, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao ary tsy nisy sana hanontany azy intsony. Dia hoy izy taminy, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Miteraka fandinian-tena zany andin-tsoratra masina zany, miteraka fanontaniana, tsy fanontaniana apetraka ao amin'ny hafa na apetraka ao amin'ny hafa, fa fanontaniana apetraka ao amin'ny tenanao hoe aiza ho aiza ny fanjakan'Andriamanitra sika izao. Raha vatam-bantanina kokoa dia tsika tsy anao dogma mikasika ny fanjakan'Andriamanitra fa ndeha ilaza tsotra hoe ina moa fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia ny famonjena. Fanjakan'Andriamanitra dia ny fifandraisana tsy misy elanelana amin'Andriamanitra ka hanekena ny fahefan'Andriamanitra ary ankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy maninona raha lazaina zany hoe ny lanitra natao hoe fanjakan'Andriamanitra, fidirana any an-danitra. Ka ity lazain'i Jesosy ity zany dia manontany hoe aiza ho aiza ny lanitra ianao. Dia mbola hotsoroka koa manao hoe aiza ho aiza ny tena maha-kristianina anao, tena mpanompon'i Jesosy Kristy marina ve ianao, tena olon'Andriamanitra marina ve ianao, tafiditra ao amin'ilay antsoina hoe anisan'ny vahoaka n'Andriamanitra ve ianao. Zany no fanontaniana ateraka izao andininy 4:30 izao. Mampalahelo moa raha efa mijery an'ity texte ity, marina fa amin'ny lafiny tsaratsara kokoa ilazan'i Jesosy azy, fa tetony no ahitana mpampianatra tsy afa-panadinana, mpampianatra nefa tsy afa-panadinana. Zany mpanora-dalàna zany dia olona mahay ny tenin'Andriamanitra zany, teolôjianina zany, ary zany no mpamaly ny fanontaniany ny vahoakan'Andriamanitra raha mikasika ny sitrapon'Andriamanitra, raha mahakasika ny didin'Andriamanitra. Zay hitantsika ato anatin'ity texte ity fa rehefa nahavaly na namerindesina mikasika ny didin'Andriamanitra Jesosy ary nandray tsara n'izany ity mpampianatra ity, dia valiteny somary hafahafa nataon'i Jesosy manao hoe tsy lavitra n'inona ozy izy, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, tsy hoe tafiditra ao akory ianao, tsy hoe efa ao ianao, fa ahoana, tsy lavitra, eo akaiky ianao, efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra ianao, saingy mbola tsy tafiditra ao ianao. Raha mpianatra zany dia tsy nahazo moyenina, tsy mbola tena tafiditra ao, tonga amin'ilay antsoina nareo mpampianatra rehefa manoratra nareo hoe tsara fa tsy ampy kely. Zay le raharaha zany. Ary mampieritreritra zao andin-tsoratra masina zao mampandiny tena fa mety ho marobe ny kristianina zay manao zavatra tsara kanefa maninona tsy ampy kely, manao zavatra mety, heverina fa mety kanefa tsy ao amin'ny tena izy. Zany fanontaniana
zany dia misy valina ao anatin'ity texte ty ihany ao amin'ity andimy faefatra amin'ny telopolo ty anankiray zany a dia zao tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra zay mahay ny leson'ny izay mahay ny leson'ny didy mpitiavana tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ny olona mahay ny leson'ny didy mpitiavana inona ny lesony leson'ny didy mpitiavana dia izao lesona voalohany hoe mianoro Israely hoe mianoro Israely io fihevera-pazy dia nataony Jesosy fanahinina namerina hoe mianoro Israely fa tsy avy dia tany amin'ny didy sama Israely ny Israelita rehetra ny jiosy rehetra mahalala fa zany sama Israely zany no fanekempinoana ary fanekempinoana averina maraina sy hariva isanandro zany fanekempinoana zany eto zany dia karazana famerenan-desona no ataony Jesosy inona ny lesona omena ao anatin'izany efa nanontany ilay mpanorad-dalàna hoe ny didy manahoana moa no voalohany amin'ny didy rehetra dia ny lesona nomeny dia ny hoe mianoro Israely fa Jehovah Andriamanitra ao dia Jehovah iray ihany ny mahatokana an'Andriamanitra Andriamanitra Israely no Andriamanitra zao tontolo zao ary antsika kristiana dia mila mahalala tsara mahatakatra an'izany Andriamanitra Israely no Andriamanitra zao tontolo zao ary tsy misy tokony ho tiavina akoatra zany Andriamanitra zany tsy misy tokony ho tiavina akoatra n'izany Andriamanitra zany zany ny fampianaran'i Jesosy eto ary dia miverimberina ny matoa-teny hoe tiavo verbe aimer ozy itsika amin'ny teny vahiny io izay karazana baiko torohevitra no isehony atao anatin'ny texte rehefa mijery kotsika any amin'ny Deutéronomia zay misy azy raha ny marina teo amin'ny Israely dia tsy karazana fahafahana ny mivavaka ny mitian'Andriamanitra fa karazana asa na adidy tsy maintsy atao obligation satria tokan'Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy zany Andriamanitra tokana zany ka tsy tolo-kevitra na soso-kevitra ny fitiavana an'Andriamanitra fa fiainana andavanandro tsy maintsy iaina ny vahoakan'Andriamanitra zany aona moa zany hoe tian'Andriamanitra zany rehefa tsy mijery ny ary amin'ny testamenta talohatsika fa raha mamaky ny teny fototra ato amin'ny testamenta vaovao dia ny teny hoe agapao no ampiasainy verbe io na matoa-teny zany ozy tsika zany agapao zany dia hoe fitiavana amin'ny fitiava malala ala amin'ny teny hoe ry malala sahala aminareo miteny amin'ny vadinareo hoe série raha tena zay tokoa ny tena marina dia fitiavana amin'ny fitiava malala fitiavana izay tonga lafatra fitiavana izay ambony aka mifanototra miankohaka ao ny maha olombelona atsika miankohaka ao amin'io fitiavana an'Andriamanitra io ary zany no didy izay nampianarana ny Israelita ny fitiavan'Andriamanitra na ny fitiavana an'Andriamanitra ny marina koa no foben'ny fihetsehampony ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ny vinany rehetra ny ataony rehetra dia izany fitiavana an'Andriamanitra zany no milaza azy rehefa milaza azy ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao eo amin'ny textetsika mahita hoe voalohany fa ny teny ampiasain'ny teny grika dia ny teny hoe mega goavana lehibe io no lehibe indrindra io fitiavana an'Andriamanitra io no mipetraka ery amin'ny toerana voalohany ary goavana indrindra mibahana ny toeran'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra zay ny lesona voalohany ny lesona faharoa zay ilaina averintsika ihany koa zany dia misy fitiavana anankiray tsy azo sarahana amin'izany fitiavana an'Andriamanitra zany inona zay ilay fitiavana anankiray tsy azo sarahana amin'ny fitiavana an'Andriamanitra zay inona zay ny fitiavana ny namana ny fitiavana ny namana dia tsy misaraka fa hoy ny voalaza ny soratra masina Jesosy mampianatra azy hoe zay tahaka azy ihany le tahaka azy tsy manondro zavatra fa manondro olona io zany hoe mitovy ihany ireo raha voalohany ty anankiray dia voalohany mitovy aminy na tahaka azy ihany milahatra aminy ny fitiavana ny namana satria ilay lesona voalohany ny fitiavana an'Andriamanitra dia miteraka vokatra faharoa
dia ny fitiavana ny namana tahaka ny tena zay tsy mora akory ny manao an'izany a ary tsy gakitsika raha sahirana ny israelita rehefa nanatanteraka n'izany didin'Andriamanitra zany satria rehefa ny herin'ny tena irery any ny ezaka mba azo atao hatreo amin'ny fetran'ny herinao no ezahana hanao zany dia fantatra voavofetra ihany zany tsy afa-manotra ao amin'ny testamenta vaovao na ao amin'ny fanekena vaovao nefa dia mazava ny fampianaran'ny soratra masina andehantsika hamaky ny Jaona voalohany toko 4:1-2 Jaona voalohany epistily zany resantsika zany fa tsy filazantsara akory ary amin'ny faraparany ary zany misy an'izany ato amin'ny baibolintsika Jaona voalohany toko 4:1-2 dia antsika hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy ao nandray voalaza ary zao ny didy efa azontsika taminy zay tia n'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny ory kristiana namano obligation nge zany ny fitiavana namana rehefa tia n'Andriamanitra ianao dia tsy ataoko obligation fa sahala amin'ny tsy tiantsika loatra mantsy teny hoe tsy maintsy io fa lojika ny fitiavana n'Andriamanitra ny fitiavana namana tsy misy olona afaka miteny hoe tia n'Andriamanitra kanefa tsy tian'izy ary ahoana ny lazany Jaona azy rehefa aty amin'ny epistily hoe mpaninona zany olo zany izy filaza marina aveo izy mpandainga eo izy ny filazany azy mpandainga zany menteur mpamitaka zany fa raha misy olona tena tia n'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny izy ary zany lesona faharoa ny meny Jesosy eto tato anatin'ity texte ity ny andininy ndraisikoa dia nahay lesona ilay mpanoradalàna nahay lesona tena hainy ary tsy hoe hainy tsy anjery fotsiny fa fantany tsara ny hevitra zany ty mpanoradalàna io théologianina io docteur de la loi io mpampianatra io ary fantany tsara zany fa hoy izy hoe mihoatra noho ny fanatitradorana zany didy zany mamerina ny Hosea 4:9 izany texte zany zany fampianarana zany fa tsy fanatitra alatsadrano sitrak'Andriamanitra fa ny fahalalana an'Andriamanitra ny fitiavana an'Andriamanitra ny fitiavana ny namana ary tena marina zany voalaza n'ilay mpanoradalàna zany saingy verina kely letsika hoe tsy afa-panadinana ity ranamana ity tsy afa-panadinana ilay mpampianatra ny valitenin'ny Jesosy dia hoe ry mahafinaritra zany lazainao zany olon-kendry ianao saingy izao tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao zay mijanona ho mpanome lesona na mpamerindesona ihany momba ny fitiavana rososona lazay ny soratra masina na ny didim-pitiavana dia olona tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra akaiky nefa tsy tafiditra akaiky nefa tsy tafiditra mahampatsiaro antsika ny tantaran'ny Mosesy zany nentin'Andriamanitra teny mohatry nebo nasaina nijery ny tany mahafinaritra ry ny tany izay holovainao ampandovako ny Israely saingy naninona saingy naninona izy saingy naninona Mosesy maty teo izy ary tsy navelan'Andriamanitra niditra tany Kanana nitsirritra fotsiny nijery fotsiny ka tsy misy maniry ianao tsisy maniry atsika olona akaiky fotsiny ny fanjakan'Andriamanitra olona zay nitsirritra fotsiny ny fitiavan'Andriamanitra tsy tena kristianina fa endrika ivelany mahay ny didim-pitiavana iza moa ny kristianina tsy mahay an'izany didim-pitiavana zany sao ry havana malala dia tsy mihevitra mihitsy hoe misy kristianina anankiray tsy mahalala hoe ny didim-pitiavana dia zany no fiainana kristianina mahay an'izany daholo ny kristianina rehetra zay eo amin'ny fampiarana azy no manahirana so ihany fa ity andininy ity tsy mitovy loatra amin'ireo andininy zay namelezan'i Jesosy Kristy na nanarany na nitsiny ny fariseo satria azo antoka fa fariseo ty mpanoradalàna ty mantsy naneo fahendrena
ka rehefa mandinika tsara n'izao tekst zao ianao dia fanasana hiditra ny fanjakan'andriamanitra zay efa tsy lavitra raha teo izy ty. Zay ny fizarana faharoa ao. Ity tenin' Jesosy ty dia toy ny manaikitra ny fanahin'ilay mpanorad-dalàna mba anana fijery vaovao, toe-panahy vaovao, hoentina miaina miaraka amin'Andriamanitra ao amin'izany fanatanterahana ny didin'Andriamanitra zany. Ka toy ny milaza amin'ilay mpanorad-dalàna hoe aza mijanona eny lavitra eny fa midira. Aza mijanona eny lavitra eny fa midira. Satria tena fanondrin'i Jesosy raha teo ny ampiditra ny olona rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io. Mamaky ny Matthieu 4:20 tsika ny 9:7. Matthieu 4:20 9:7. Dia inona voalaza ao? Matthieu 4:20 9:7. Ny amin'ilay fanasana makany amin'ny fampakaram-bady, rehefa tsy tonga ny nasaina, fa tsy mendrika ny nasaina, dia ny 9:7 manao hoe ho makanesa ianareo any amin'ny sampanantalana, ary zay hitanareo dia asao amin'ny fampakaram-bady, zay hitanareo, zany hoe na iza ampitiro ao daholo. Afaka miditra koa ny fariseo, afaka miditra koa ny mpanorad-dalàna, afaka miditra koa ny mpamorehatra, afaka miditra ny fanjakan'Andriamanitra ny mpanota farahidiny takan'ilay Jola teo ambony hazo fijaliana. Ary zany ny fahasoavan'Andriamanitra zay sokafany ho an'ny olona rehetra, omeny atsika zany, malalaka ho an'ny olona rehetra ny fanjakan'Andriamanitra. Marina fa misy teny ihany ary amin'ny Luka 13:20 teny 5:20 hoe maro ny te-hiditra izy nefa tsy tafiditra, petsaka ny te-hiditra nefa tsy tafiditra. Fa eto izy dia hoe asao avokoa zay hitanareo. Ravana malala, matetika ny mahatonga ny olona tsy tafiditra zany fanjakan'Andriamanitra zany, mety mahatonga antsika tsy ho tafiditra ao dia ny tsy fahalalana loatra ny toerana misy atsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io. Tsy hoe toerana seza kory, le toerana hoe aiza ho aiza ny fanjakan'Andriamanitra io tsika. Le io le tenintsika andavanandro hoe tsy mahalala ny situation antsika. Ahoana ny tena situation antsika eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Aiza ho aiza ny périmètre tena misy atsika eo amin'ity fanjakan'Andriamanitra ity? Misy olona betsaka mety tsy mahalala fa izy dia any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Betsaka ny olona mety tsy mahalala an'izany. Izy angeka ny ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary misy ary rehefa tonga mihitsy ny farany, re amin'ilay destination finale firesaka reo, any vao mitonatona ny eo ambaravarana mandondona, ody eo. Ny teny amin'izay le arian-trano hoe ahoana ozy izy? Tena fantatro ve nareo izy? Tsy fantatro nareo. Zay nge efa nanao an'izao hoe, zay nge efa namoaka démoni tamin'ny anaranao hoe, zay nge efa nitory teny tamin'ny an-dalambe tamin'ny anaranao hoe, zay nge efa nanao asa magaga tamin'ny anaranao. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa olona mitrerona ao anaty trano ao, fa tsy fantatro nareo, mialambika nareo mpanao meloka. Zava-doza re zany re olona. Raha ianao ny angona tato am-piangonana isan'andro, vavaka manao an'izao sy zao rehetra io, manao ny asan'ny tompo manao an'izao sy zao, ka misy miteny ianao tonga farany hoe tsy izy ianao. Mba hanahoana ianao? Mba hanahoana tsika? Mampandiny tena, mampieritreritra. Fa ny fanafodiny io aloha dia ny mahalala hoe aiza ho aiza misy ahy. Zay le hoe fandinihan-tena. Aiza ho aiza ny toerana misy ahy zao. Zay ny zava-dehibe. Rehefa malala, inona ny vahaolana omeny Jesosy? Rehefa mijery tsara ny eo andininy farany io sika ao amin'ilay texte, dia manome hevitra roa Jesosy mba hidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny voalohany dia izao: ny fampiarana ny didi-pitiavana. Fa ny didi-pitiavana dia varavarana misokatra ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io. Misy tenin' Jesosy zay ary amin'ny Luka 10:7-20, rehefa miresaka ny amin'ny ilay Samaritana tsara fanahy, dia ny famarana teniny dia io izy hoe mandehana ianao ka mba maninona azy izy? Mba manaova toy izany koa. Eo amin'ilay resaka fampiarana. Eo nge ny tena mahalatsaka antsika e, le fampiarana. Ahoana ny tena fitiavana an'Andriamanitra? Ahoana ny tena fitiavana ny namana? Ataonao ahoana ny ity tokoa an'Andriamanitra zay tsy hitany maso? Zay ny soratra masina zany a, tsy za mamorona an'izany, nefa ny rahalahinao zay hitany masonao azy, tsy hainao no mity azy. Ahoana ny maha-kristianina antsika amin'izany?
ahoana mahaolon'Andriamanitra antsika amin'izany dia eo akaiky ny fanjakan'Andriamanitra ihany tsika fa tsy mbola tafiditra ao raha tsy tena mampiatra miaina an'izany. Kanefa izao ny fiainana an'io dia tsy vitanao io, tsy vitako io, tsy vitan'olona fotsiny amin'izao andeha ho tiako ny namako, tsy mora ngery olona zany hoe misy olona mamelaka te hamainanao ka hoe dia avelanao fotsiny eo ny elony eo meo koa ny akavia efa nasiny ny akavanana misy misitona ny lambanao ity sotra ety na ary ambanimbany ary dia omeo azo koa ny lobaka ao anga dia moramora loatra zany ny mitian'ny olona zay mitsanganao fahavalonao na mananganao fahavalo ny fantatrao fa manaratsy ianao arisy manao an'izao sy zao sy zao saingy zay le tsy maintsy fioarana ary ahoana ny fioarana an'izay miaraka amin'ny Jesosy Kristy no fioarana an'izay fa rehefa tsy manana an' Jesosy Kristy ianao ao anatinao tsy mitoetra amin'ny finoana an' Jesosy Kristy ianao tsy hainao manatanteraka izany. Ry Paoly apôstôly ange mpanora dalàna mahay manatanteraka an'io didy io ka hatramin'ny zedra fa nitaraina ihany indrisy olo mantra iza anao nafaka amin'ny tena ty fahafatesany ity zany hoe tsy ala tsy vela eloko tsy ala tsy tena akaiky n'Andriamanitra ay lavitra an'Andriamanitra ary ka tsy tsika zany no ahavitan'izany raha tsy miaraka amin'ny Jesosy Kristy tsika. Io tenin'ny Jesosy Kristy io dia toy ny milaza amin'ilay mpanora dalàna hoe ity akaikinao ity anie Kristy zay andrasanareo ity akaikinao ity izy ka ianao efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra raha mamony varavarana ho anao Kristy dia tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao fa izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ary tsy misy olona makao amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalany. Ary io no tena tsy takatry ny fariseo sy ny jiosy matetika ny mahamaky azy dia ny andany asan'i Jesosy Kristy ny anohitra azy ary hitantsika manderana ny teksta ny filazantsara io fa tsy takany fa ilay Jesosy Kristy izay avy any Nazareta izay manahirana ny sainy na ny fiaviany na ny fianakaviany io no mpanokatra ny lanitra io no lalana makany an-danitra ny fanekena ny Mesia no ho an'ny famonjena na ho an'ny Israely na ho an'izao tontolo izao ka ao amin'ny fanekena azo zanak'Andriamanitra io no hidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary hitantsika tsara ny lazain'ny Jaona 7:7 fa raha tsy ateraka indray ny olona ozy izy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aiza no ateraka ny olona amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay niteraka atsika tamin'ny alalan'ny fahafatesana izy fitsanganany tamin'ny maty ka dia tonga olom-baovao tsika ao amin'izany Jesosy Kristy izany. Tsy resaka moraly zany ny fanatanterahana ny didi-pitiavana. Ny kristianisme raha teo tsy moralista ao zava-mitsika zany hoe zao atao zao tsy azo atao zao tokony atao tsy moralista tak zany ny fivavahana kristianina fa ny fivavahana kristianina dia fiainana zany hoe fampiarana. Ary hitantsika tsara ny teksta eto misy teny manao hoe ary tsy nisy sanantany azo tsony. Zay le fahaizan'i Jesosy Kristy mampita ny afatra zay ny mifarana ny adevitra fa manomboka amin'ny fampiarana ary zany no mahatafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra tompo tsy adevitra lava tsy fifanandrinana na amin'ny fampianarana na amin'inona na amin'inona fa ny tena fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanombohana mampiatra marina ny fiainana kristianina eo amin'ny fiainana andavanandro ho zavatra azo iainana ho zavatra azo tsapaitanana fa nilazaiko teto zany tamin'ny toroteny nataoko tamin'ny taom-baovao ho azo jeren'ny maso ho azo isitrahana ka kasitrahan'ny olona an'Andriamanitra fa tena tia azy tokoa Andriamanitra satria tia azy ianao mampita ny filazantsara aminy ianao ka tsy mamela azy eo amorony lanitra fa mampiditra azy eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy ilay mibahana tahaka ny fariseo tsika bana ny daholo ny lalana kanefa izy tsy miditra fa ilay manokatra varavarantsika ilay miteny hoe midira avokory zanak'Andriamanitra midira ao amin'ny fanjakana zay efa voavoatra ho anareo hatramin'ny elabe. Ary zany ny fiainana kristianina zany ny fiainam-piangonana ny fiainam-piangonana io nge manokatra varavarany lanitra ny fiainam-piangonana io ane
tsy olona mijariny eny ambaravarany lanitra fa miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tena mifandray amin'Andriamanitra, tena miara-miaina amin'Andriamanitra ary mampiatra ny maha zanak'Andriamanitra, maha tian'Andriamanitra antsika. Ka dia mahereza ry afaka malala. Tapitra hatreo ny fotoanan'ny sakafo fa dia mahereza homana, mahazo homana, ampiaro iaino ny maha kristianina antsika. Aza mijanona ho kristianina moron-lanitra fa kristianina tena tafiditra any an-danitra. Aza mijanona ho kristianina endrika ivelany fa kristianina tena miaina marina ny fahamarinana ao amin'i Jesosy Kristy. Ho an'Andriamanitra voninahitra ho aminao n'izany. Amen.